gas ti Tantaragas. Atolotry ny radio Don Bosco hoanao. Afo Manila na Ampaham-Pity. Nosoratany Altera na Ranarson Terre Alphonse. Ireo hanome aina ny tantara, miady, Lemek, Anjarlivo ary tahinan antenaina. Nandray feo, tovy razana mamonjy. nanatotosy, ony miajaniriny. Ahoana tsara hoe raha mimpanefoefo sy mahay ary matanjaka izay heverina ho tsara ihany no ho tiavina, dia foana ny fikirizana hitsomoa ny fanantenana, fa ny fanantenana ny fiandoham-pahasambarana. Oka aloha averiko vakina indray fa tsy azoko tsara izany ka. Raha mimpanefoefo sy ny mahay ary matanjaka izay heverina ho tsara ihany no ho tiavina, dia foana ny fikirizana hitsomoa ny fanantenana, fa ny fanantenana no fiandoham-pahasambarana. Mba lasa lavitra kosa ny fandinihan-dry aly zany ka. Inona ny tian'ny mpanoratra ho lazaina amin'izany? Ohatra moa za ty mbola nadio an'le hevitra ao ambony ao. Eto dia lozako variana amin'ity boky ty eto indray. Mandrosoa ay ve papa ihany? Nareo ve raha hery tsy hamelim-bady amanjana ka mbola mibonika eo ambony fandrinao ihany a? Ohatra fa ahoana koa ty mandeha vao miposaka ty ry papa? Mafy loatra nga reny fahavoazanareo tamin'ny Beloto Maly reny. Nataony tsy nahita tory sy tsy natsindry fandriana mihitsy. Tsy mahatsindry fandriana ony. 2 tours fotsiny any mba nandresenareo anay Maly. Ny trosa mbola tokony soronareo tamin'ireny fahavoazanareo ny sesisesy reny moravina no afaka. Trosa ahoana indray ry papa? So dia tiany sery fa indroka pôsikorany ianareo Ka zany raha ve no mampalaindana ny se ifoty eo ambony fandriana teo Aiza kosa mba mamerina mandrantsaina nytony asa soratra reo tony fotsiny Mitado arafesy masady anga hono ny sain'ny akamako. Fa nga tena tsy miasa saina tsony se rehefa eny ambony volant eny a. Ary mba jereo tsara ihany aloha izay asiana ny tena ary papa so manitsaka patin eo ka enjereo indray a. Sa moa efa mazatra anareo le mody menjera rehefa sendra ny olona tsy mivaky loha sy tsy mahalala ny tokony ataony? Aiza kosa raha hery a. Nareo koa ve dia mbola voafandrika amin'izany ihany Fa anao inona vao maraina tokoa aloha sy ety Tsy aleo ve manafana fandriana aloha Ora hery a. Isehany ny laza taniko hoe tongava dia hatrany fefa tokony hetezana amin'izay ny voalohany se. Sa tsy naka permission indray se? Ay tokoa moa. Naka permission ka. Fa le hoe entiny tsy tadidiko. Efa nitondra ety zany se io. So dia tokony hajanona aloha le mety Ny voalohany se anefa efa lava be. Tsy maintsy tapahana io fa tsy azo ajanona amin'io tsonotry papa. Io azy efa maso rena miloloha azy. Dia rehefa avy mety vao mandamina le korotanentanao ambony eo. Mikasa ifindra ambony rihana indray ngase. Dia fa any zany se ndraisina fa ipapa indray tsy hisahirana hiakatra sidina amin'ny tohatra tsy misy arofanina io fa nga milanja 100 kilô se tsy zaka bataina miakatra tsy midina eo rehefa tonga ty amiko Tsy milay zany raha hery a. Tsy laisako ny tonatona ety atokotany ety fotsiny. Ampafiry ny baby an'se rehefa mandeha manjono anefa zany Tsy marina zany se a. Rehefa tena reraky ny asy se a, mety tsy abatana hiakatra any ambony antsony. Iza mahita raha mihinandrera eo ambony eo se rehefa misy kalmy lalay iny. Na sanatria miafy tsy mihinana ihany koa satria hoe tsy ampabizara le loka ka terina ho arera ety ambany ety. Oka fa marina zany papa. Aza matahotra se fa mboariko mihitsy io tohatra io mba tsy hanany sarotra ny se fivezivezena rery aminy. Zay mihitsy. Nga mba raha misy arofanina fotsiny avy eo andaniny roa dia efa misy amikirany se tsara rehefa miakatra sy midiny eoko. Ny bekisy isany alaiko raha toka tsy zakany se. Fa ono tokoa anambady ve aloha se tiany manitatra trano sy milamindamina mitady apiada tena ambony fandriana eo Anambady ahoana ry papa? Nareo azy ty mbola tsy taitra kinona ny mamaky ana amin'izany. Sady tsy misy hitondra nareo any amoron-drano sy hijery baolina intsony anie raha voalasa eo tokoa Ny atsy mbola italisitra ve no andrasana raha hery Tsy italisitra ahoana raha zoky
Efa avy be deabe mifanerasera amin'ny se reny ve dia tsy mba misy azoazo ny se mihitsy Ny azoazo moa tsy ho betsaka saingy ny manaiky araka amin'ny papany tsy misy nefa za zao mahita fa olo reny tonga de point saramboariny se sady to de mba matotra tsara ihany ny fifandraisanareo olo ve mody be tsy miteny sy masitsika fijery zay izy iny kanefa ohatra efa tena nilatsahako ambany mihitsy reny fa tsy nety aiza ohatra ny anadany io ny nandraisana anahy ary lalao sady tsy karitry manao fihetsika misarika ny seza ihany izy iny fa se moa varimbariny lavitrako reny izy efa mivatam-bata-piteny sy misavosavika an'izay ve tsy efa kle efa toetrany lalao mihitsy ny style mipapy iny sady efa nialanenina tany koa ny bandy fa tsy tafy tony zokolao ny niverany ahatra am'izay ararikala radio carte reny indray ahoana ry rovakely sy izy ataovy matotra kosa ary sitraka ary se ny tena saza ny se kay mila miezaka kely fotsiny se sady ataonina ny se mihitsy fa sy mpamotina kely sy be fangorahana izy iny tadidiko tsara fa nangano ho any mihitsy ny ranomasina nge tamin'ny sely ny anjera voadonan'ny alika teny an-tsena kely iny zaza nivelesiny tamin'ny teny se iny misy tamin'iny fa hoe mbola meme ihany hony fangorahana ne zany ny ansitraka fa tsy fitiavany fa inona moa ny mahasamy hafa an'izany ry papa raha tsy tiany se ve izy de tonga manampy an'se sy mahandro sakafo ny se ao an-trano sy ao foana rehefa tsy mianatra sy pahendry sy manam-panary se iny sipiny mino fa tena mahatsapa ny fahasahiranana ny se mihitsy izy amin'izao fahasembana ny se zao saingy adidiny se no mitarika ny resaka tsory aminy fa tena ty azy se laha ny aiky ary zany dra angamba mahafinaritra azy reo kokoa ny hoton'ny mpiray-tapo amiko zay tena maraiky pitia to nanjary makahalandray azy zay mba nitiaviko mangina mo mamahana de ny sitasitaka noho zany de tsofindrano seranambady fa tsy manakana amin'ny mahampinamana atsika zany na de mety anova kely ny fiarahana azy aza manary toko ry papa fa mivody tandrify aza manatsobika aleo aloha iala fa to zany re tena dalainy seva maraina itoko ny tena mavoa anareo koa ne nareo tsy manao an'le double jeu mitondra anarana anankiroa nareo kanefa tsy fantatrareo hoe rehefa inona le ihaly be santimaka ary rehefa aiza ny papa be style mba havadio action am'izay vina tsara indrindra ny soratany sereny raha ny hafa mamaky fotsiny aza manana fatokina sy manatena fahombiazana amin'ny fampiarana azy maika fa seza efa miorom-paka tsara kanefa mbola nipoirany sy ny tosahany mahay lesona ary mialahy teo ambony mifandrena teo am'izay le tsy ry zandry fa aza manapatra any akamony eo sa ho sy tomoko mihitsy ny lamba ny se vao iala io se moramora ihany se fa malamany eo io gorodony io ny fingotrano beki any se efa manify erika so ibolisatra eo sady se koa zany mbola maitry andamy masiana dio trano vazivazy re zany fa tsy findra ao ambony zany kozinonako sady taizany dada sy mama no hipetraka ao ambony ao nahita asa azo aty atsirabe de mety ho tonga misabotsy izy raha sitrapon'Andriamanitra ay vena nabaviny se no hipetraka ao ambony aho ndao mihitsy se apiky so trano may mbolao sy mbola mitsofony vovoka no vataniny vahiny kangery papa so tsara karakio rehefa tonga eo tokoa manitra manitra ay manitra ny anarany fa ahoana de efa ny amin'ny alibera indray zany ny filarovana beloto manomboka izao fa ny vovon'ny papa occupé occupé ahoana ry papa i manitra ane zany ny solon'ny toeran'ireo vehivavy be dehibe nasainse ho karakaraiko reo ndao ary anampiasa efa azalozana medaladaly eo maika iantso any aliberanao beloto fihinana fotsiny ny atao eto zay ry manitra tsy afaka nandefa vola ho andro dada sy mama indray fa mbola nanatitra fanafodin'ompo tany an-drano manelatra fa zao tia ny karta izy tomanao vola eny amin'ny banky de ankinika aminao fandefasana an'izay vola zay de rehefa azonao le vola de ataovy depo amin'ny kontonao fotsiny aloha amarino tsara aveo numero amama zay fa mandefa ianao fa so fandiso ka anahirana de aiza rery no ahitako agence be dehibe manerana ny tanàna io very manitra de tsy hitanao zange mbola vahiny be tsy mahitana tsy mpisavaratra eto Tsirabe fa ngahy ianao tsy mbola nandeha nijery tanàna mihitsy
Za zao ny dika aloha aty fa sao dia tara ny sakafontsika ka ho diso fidirana ianao. Tsy mbola nazoto nandehandeha indray ary ery ka. Sady mbola ampy hatramin'ny hariva koa ngely aloha ka tsy nivily tany an-tsena intsony ahy e. Dia inona fotsiny izany nasepotsepotra anao hamonjy fodiana teo? Ohatra ny mba tiako ahy le boky nivakiako alina izay ka tsy androka ery izy hanohizana azy indray. Fa nanomboka oviana koa ty ianao no nanjary ty boky. Fony mbola nianatra aza nefa tsy mazoto miditra biblioteka mihitsy raha tsy misy devoir manahirana na manomana exposé. Misy andalatsoratra nanaitra hitako tao dia izay ny sarika hamaky azy. Dia ho vahiny eto Antsirabe foana ianao raha izany. Ho vahiny ahoana koa? Sanganasan'olona ray ihany anie eo ambony etagera afovoany io sy le mivakianao alina. Angamba dia tsy hafoy fotoana andehanana mitsangatsangana mihitsy ianao raha hitondrako foana ny asa sorany. Boky nosoratan'iza tokoa moa izy iny? Ohatran'ny ny anarana tsy mbola henoko mihitsy mantsy. Jereo ao fa misoratra ao amin'ny pejy voalohany ao ny anarany. Aleo tokoa eo jereko. Ihaly hono. Ary aizy izay mba sarony tsy mipetraka eto akory. Ny mombamomba azy, ny anarany fotsiny no misoratra ato. Ny tena marina tsy mbola mivoaka any amin'ny trano fivarotam-boky any izy ireny. Ny herim-pon'ny mpanoratra izay fitaovana misy ao an-tranony ihany ny entiny nanota azy ireny ka tonga boky kely tahaka an'izao. Dia taiza nahitany hery an'itony boky itony ka? Mpandekama ihany ireny nanoratra an'ireny Andriamanitra. Zany? Izay anie ny lazaiko anao hoe tsy hanam-potoana hijerena tanàna mihitsy ianao e. Tsy mahamaika izany ary hery a. Fa nga moa izany no vakansa fotsiny no aty Antsirabe fa tsy hipetraka. Asako. Raha ny azahoana namana no antony andehandehanana motsy izay voarakitra ato anatin'ny tombony tony ve ny tena namana azo antoka e. Ho lasa ambinany rera ato trano ato ianao ny ahikoko. Avy eo dia hitady lalana ody isan-kerinandro any amin'ny dada sy mama. Heriko. Aiza ho ahy le boky teo andoam-pandrinako teo. Boky be dia be ireo ny ato an-trano ka ny any amiko ihany no sikirina. Oka aloha vitaiko hatrany farany mihitsy iny vao mamaky hafa indray ako. Andao alay vao any ambany ary e. Dia aza tononao le mandefa an'le volana endro dada sy mama. Dia tandremy ihany koa sao tavela any amin'ny guichet ihany ny karta. Rangaty izany efa akatony mbola mihiboka ao anatin'ny efitra kely vakambolo ihany. Tony angamba fony tanora ny robaroba sy be revereka zao vao mitsongoloka amin'ny ariary. Ary rehefa tsy manandraraha atao tranony eo dia mandany andro manisa ravim-bola. Misy azy ery ny fanavahana an'ireo vola malotoloto kely sy mikorokorotra. Ohatry ny hitako ery izany paoziny. Manahoana mademoiselle? Manahoana? Miandrolona nga ianao saka vola ihany koa? Aka ny tsy an'ny tena kanefa dia mbola miandry ny sitrapon'ny olona e. Efa ela nga le raha-papy io niditra tao? Mahasosotra. Atao ahoana fa mba miandry kely aloha izany. Patronomby nga mipapaka somary bebe fakako. Ny olona efa maika nefa ianao koa tia mbola manampitrotraka ihany. Zaka indray misitona angamba amin'ny vola tiany alainy e. Mahay miresaka koa izany raha olona. Ohatra ireny tsy mitondra beky ireny fa ohatrany jejojejo sy mipendipendina ery. Io hiaka vola akory fa mba te hampiresaka fotsiny eto. Omendalana ary ianao mademoiselle fa vitany amin'ny papa. Efa ela mihitsy angamba le raha matoa kely iny ny andro teo fa tena tosorena be ery izany a. Dia iza koa izany no indramako anampy anohana ny varavarana io raha sanatrika. Iny koa sena fa nivoaka sady ny sipaka. Azafady mademoiselle, mba toany kely angety varavarana ity fa sahirana miakatreto e. Izay olona mandalo eo atsoina fa maika monjy asa ka. Andray, avin'olona izany marina. Lasa niretona fotsiny izy fa tsy netany nampiana akory. Maninona rangara hanovana lemoso fa tiako ve manatara isan'andro eo a. Raha menjery eo dia ahoana? Varavara-pitara sy ty ve tsy ho vaky ny tehana raha sanatrika misy rivotra mahery fitsoka eo.
Aleo ihany miandro mpandalo so sanatria ratra sy animba zavatra eto ka. Tsy aloha itsy ve le sampanandalana nahaverevitra any keo? Ay, akaiky sy vetivety dia tonga raha nanetsy tamin'iny lalana iny fa tsy niodina taty. Nahita an'ireo fiara manao zotra tokana zany na voafitakako. Oay, tsy le lehilahy manan-kilay manilahatra gisy banky any keo ve ty eto alohako ty? Mademoiselle, tadidinao ve za? Angamba tsy mainka atsony ianao zao a. Mba lasa tsara fitafiana sy mivimbina kitapo hoditra tsara tarehy izy zany. Lalany iraisana ihany ka tsy aleo ve mba miaraka e? Aleo andeha mialoha fa ny fandehanao miadana loatra tompoko. Amin'izay dia sady mitsangatsangana angentsika mifanala fanginana e. Samy hidina ao atsongo ihany. Miala tsiny fa tsy manam-potoana iarahana aminao a fefariva loatra. Ateriko ane ianao raha matahotra ny tsatsariva e. Matahotra. Ohatra n'ireny mba mahavita in'ireny ery. Ianao indray ve no anaty traka nefa jere ary ty fandehanao? Milamina loatra. Azafady ary re. Mba ampitondraika anao ary ty cartable ty. Raha tsy manahirana anao dia mba omeo an'ilay mpivarotra amin'ny pavillon faharoa aloha ao. Tsy fantatro zany. Apetrao amin'izay olona hitanao ao ka. Lazao fotsiny hoe etan'ny papy ty dia fatany avy hatrany. Za koa mbola mainka ka. Mba sy pahoana koa ary iny e. Raha nitondra ny tia nefa zao tena ninona. Aleoko aloha hijanona akaina kely fa tena safilena be zany sandriko zany ka. Zandre Keo ary tirsea. Janony ihany rangaha le se aloha fa efa mba manao be loto tsika. Sanjavy hatrany ary. Non, valet daholo tiry papa. Inona tsara hoe? Totao Contre zany raha ery Ay, nga misy anana mihitsy ry zandry Sa veny tsy baka mialaina rasoky Tsy mikontra ny emy mandresy Nga io arrivage io mety foana. Ok ary. Sarao ary fa misy ne. Fa hono moa? Mba sipa viaza koa ary zany sipa midega ny zandry papa. To tsy padega n'le izy sady tsy pambayaka fa to miavina mihitsy So de mba sarikena kosy andao za tsy izy aloha fa voazara ny karatra Sy pasarikenatra very zandry misy ohatran'ny lalosiary fa rehefa miaraka amin'ny papa zatra ihany Aleo botiky tsy midina avy hatrany aloha ary le vale. Ay tsy hafa mbola mioaka. Tonga de mandeha misesy amin'izay ny asy disy roa kinonandray Tray Ty tanany anay iny fa tsy anareo rasoky Kay, tapaka le. Ary asa ho tsara le karatra rehefa sokafany. Zany rehefa zatra mitondra vato tsy maity re. Manao jonjorombona fotsiny tsy. Anjara anareo zao manatavy ary Aty raha naja siety trèfle le. Vahiny aleo ilam. So de lazain'olona fa tsy andalovana io. Tsy andalovana ahoana raha ery Efa mba betsaka ihany ane izay mifanenana izay Ary hitako papa ny tsy miserana any amin'ny tanàna tsony Ay manaraka sipa. Za veny tsy hita sasendy sy tratratrany raha ery Varavarana mikatona lava zao ane fa tany koa rehefa mba tonga any ambovinareo Varavarana midy ahoana rasoky Manitra ao ihany na de mandeha mitorony azy Sady ngamba raha mihoanao nareo da de tsy atsiaro andro hariva tsony fa ho tototro ny fanontanianao se. Ho tototra fanontaniana ahoany Mpiondana boky ohatran'ny zoky ange manitra Zany Ero vinary raha ery no mandeha mitorony indray mba kanisako any aminy De iza nefa ny anampy any zoky miakatra tohatra ao raha mandeha mitorony aka So de sarikenatra mantsy ny anabavinareo ka nielingelina ny firesahana eny fanatrianao. Fa resakinina aloha ny tianareo atao aminy Resaky ny very ondry raha ery Sady mino fa ondry tsy mba zatra mienjiny anareo ka mora ruizana. Io indray papa sy ny any Aiza moa zany sipy zany ny anaiky araka aminareo?
aleo raha naovaina rito mafatao tsy mataty sy loany ianareo zany a fa avadika aloha ny resaka eno a efa vita ve le tohatrareo kasiana namboarina tsy mbola nahita mpandrafitra anao azy ary papa sady to tsy tapa-kevitra namboatra an'le izy indray aka arofy aloha mipli anareo fa miesina be izy zany fa hoana lafo karamba be angary zalam-pandrafitra sa ifindra-tranonareo avy aloha am'izao ihany ka za ndray ny anamboatra tohatra hijaikoanareo ny anabafiko ary tena mamelo mafy any ianareo zany aloha rangahy hijanona any le resaka fa tsy mazaka mozika mavesatra nareo sao de velesinareo amin'ny bekiny eto ny rantsoko fetsona azy mba hafahafa koa zany raha anaran'olona zay vehivavy mifanena aminy zany de arakarahany sy any anino ohatran'ireny foana nefa toa mba olona mahalala fomba ihany ny fijery azy ary mba nakaiza koa ary heriny tsy tonga ihany hatrizay nefa milaza melona miantso ny telefona ihany izy raha misy dialehany na hoe misy asa maika mahavotana azy sa de mbola variana any amin'izany hialy zany indray efa misivy alina nefa zao izy zao za ihany rery manitra mandrosofa no mikiatona fotsiny varavarana eo efa misivy alina ve de mbola tsy manidy trano ihany ry manitra raha tsy niakatra tatia zany de tsy nanidy trano mandramaraina tato ianao tadidiko mihitsy io ka sady mihaino haino ny fahatongavanao koa sao mitondra tomobila mody ianao ka sahirana rery mamosy manidy vavady aoko idio ihany ny trano ka sao de ho resitory eo ampamakina boky eo indray ianao sady ianao rehefa matory tena tsy mahatsiaro zay ambonin'ny tany mihitsy na dia avoaka mpangalatra tramikodoro atorianao aza angamba de tsy hoeninao mihitsy raha tsy ho lefa maty ry heriko teny efa nikotrokotroako mahaferiny ty varavarany ty tamin'ny ianao tsy mipika jero sy namony tele omaly iny fa tsy renao mihitsy ay ve tsaroko efa reraka ihany aloha ny masoko tamin'iny sainge tsoky ny tapahana ny famakinan'le boka de nikirizako ihany kanjo nisoky miada ny ratoromaso rehefa avy nandinika vitsika amin'ny fanaretsaka teo ambony takelaka raha matokely ramanitra ao mbola taiza aloha heriny tratralina sy mamofopofona alikola vao miditra ny trano tany amin'ny aly ahy zomany andro de mba milalao sy mirevirevy miaraka amin'ny bandy akamy mbola tsy manambady koa nga zany aly zany mpiondana ny boky nysoratany ve anao ry manitra de tsy alalan'izany mivady koa izy de le mpanako taba amin'ny sasakalina mba analana mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingoko fatratra mba tsy ho afaka mba avany maro mivady koa izy de le mpanako taba amin'ny sasakalina mba analany mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingoko fatratra mba tsy ho afaka mba avany maro ina koa zao nidikan'izany aleo aloha andefa mitady atory ampitoerana ianao zany tavandrimandry re ranabavy o velo mihery ny finosika mbola tabatra ao ny sakafonao saotra mba ohatraniza ary zany namanihery zany nivady koa izy de le mpanako taba amin'ny sasakalina mba analany mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingoko fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro soratra efa nandalo teo ambany masoko tokoa zany sainge tsy nisaintsainiko akory de ho sanatria ve ka aleo koa atory amin'izay so tsy tafafo maraina ka lazay ny hery mamihana ny boky ny aly eo indray rapitso mahazina ambala vato mangatsika fa nanena tadiako ary ahy sahala amin'ny olona tsy misy atao fa mireny ohatry ny adala mikitrokely sy mikibon-dranjo azy zany
manaintaina mila tsy ho zaka-tsony amin'ilay misotra miadana loatra. Maninona moa raha mitaingina posiposy sao dia very aty e. Sady mahamenatra koa dia manontany olona lava izao ka. Manao manitra mikara dia ndao araka amiko fa ho any aminareo mihitsy aho zao. Dre, iza kosa ny malala ny anarako izany? Aleo izotra ny tongotra fa misaotra tompoko. Omeo ary ho entiko ny sakaosinao e. Fa iza moa ianao tompoko? Hay moa mbola tsy fantatrao. Iary aloha ny anarako e, na maniry anadanao. Ialy? Ianao no Ialy? Mpanoratra an'ireny boky entin'ny herany an-trano ireny? Tsy mpanoratra ka, miezaka milaza izay tsy hainao tenenina fotsiny. Tena Ialy tokoa ianao ka. Faly mahafantatra. Zay vao afaka ny fanahinao. Mikasa ho any aminareo mihitsy aho zao. Mikasa ho any aminay? Anao inona any? Aleo aloha ianao ateriko dia rehefa tonga any sika lazaiko anao ny antondihako e. Za ngery Ialy tsy mbola zatra mitaingina moto e. Ao e, azoma fotsiny ara matahotra ianao. Dia aza tataitra fa arao fotsiny fitongalana moto fa aza toerana. Zay. Hitanao fa tsy maninona. Maty ajanony aloha ry Ialy Fa misy inona ry manitra? Tsy misy inona ka. Taitra kely fotsiny tamin'ilay nitrotra kely teo. Tsy maintsy mitambokona kely toy ireny ihany ny motera rehefa manao départ na mamindra vitesy ka. Sady efa reratreraka ihany ty moto ty. Dia alefa sy moramora ihany ka. Etre azony mafotsiny aho fa tsy maninona zany ianao rehefa miaraka amiko e. Raha hitan'ny vadinao amin'izao dia ahoana? Ny vadiko? Ie, le mpanako tabanao misasakalina mba hanalany mavesatry ny afy ary tsy maintsy ampiaingonao fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Izy azy efa lasa ny afaka inona indray e. Tsy mandeha amin'ny sasakalina angetsika izao fa amin'ny atoandro be nanahary. Maninona nefa nahitany azy e. Raha matahotra ianao dia mimora eo amin'ny porte bagage dia afatory eo alohan'ny tratra ny tanana. Tezitra nga ianao? Azafady ary. Vehivavy ratsy toetra izany koa ve tsy mbola reny torany an-tramony ato fa reraky ny alina tontolo e. Dia isy lehilahy mahatady atao ambadiny an'izany ve? Tsy avelako hosozy vehivavy tsanga toy izany ny fiainanao ry Ialy. Tonga sika. Tonga zato. Za nefa mbola tia mihena foana ny Ialy. Mandrosoatra ano ary? Efa voalazako anao fa iraka ilaza afatra ty aminao no natongavako ka tsy afaka hijanona maritra e. Afatra inona nefa izany? Ary sory amin'izay moa tia kasika anaovanao ty fa mafana loatra e. Rehefa za no anala azy dia za koa no amerina azy eo andohanao. Endrika mahafatifaty kely izao ka dia davina fenina fotsiny ato. Dre, fa nahoana no roanao tahaka izany a? Ka tiako tsinona ianaoko. Fa atosika ho aiza koa e. Moa ry Ialy ndao re mandrosory aty an-trano e. Fino ty ataonao e, aza atosika ka. Tsy manaiky ara tsy mandroso any an-trano ianao ry Ialy sady za rery no fa tsy mbola tonga hery. Ndao moa e. Oka ry manitra ho a. Oka fa mianjera anie le moto e. Kay Dre, fa aiza zany? Oay, atao trano ihany sady efa maraina koa ny andro. Raha tsy nianjera avy eo ambony fandriana zany dia mbola natory teto foana. Ndray nanofy niaraka tamin'ny Ialy. Fa inona koa ary ny dikan'izany? Iraka mpita afatra moa izy kanefa izany afatra izany aza tsy voalaza ny tamiko akory. Aleo aloha hitsangana eto aingana sao dia miakatra eo hery ka hamenatra. Dre, misy mesazy tonga izany. SMS nalefa ny hery. Marary mafy any amin'ny hopitaly any Fianarantsoa ny patron anay ka tsy maintsy mandeha manatitra azy mivady an'izao alina izao fa tsy afaka ho ny chauffeur mpanampiny. Ataovy tsara hity foana ny trano fa tsy mbola fantatra izay fotoana iverenako. Lasa any amin'ny hopitaly any Fianarantsoa ny hery. Dia inona
fotsiny izany no ataoko eto. Tomarina ihany ny teny mierika. Aleo mandeha amin'ny falehan'ny olona sao lasa tana vavy aty. Rehefa any ivelany ihany ve tsy ahita namana ihany. Ka be mpanatrika ohatran'izao tony seminaire tony aty Antsirabe. Raha tsy tonga aloha izany dia tany ariana tany vao nahita toeranako. Ilay loha hevitra kosa aloha tena manaitra sy mahasarika olona. Izay ho lazainy no asa. Raha izay fiofanana henoko natao tetistero izay mantsy nampiarina sy nahitaham-bokatra dia tsy tokony ho ry sakafo sy mahatra velo loatran'izao ny malagasy. Mitany raha teo malalaka sady mbola azo masahana tsara. Saingy azafady mademoiselle, mba afaka mifindra amin'ny itsy ve ianao nahoana no hifindra eo rangaty toerana voatokana ho anareo kilemena angaty hipetrahako ty. Tsy hoe toerana voatokana akory ka sady fiangaviana ihany ny hafa tsy sanatria manitrikilika anao akory. Manahirana ihany mantsy ny andikandikanareo raha hitsofoka any anatiny any nahoana nefa ianao raha niditra mielora mba te azo toerana sisiny. Na mandehana miverina ny mpiandry varavarana dia azefa makaseza ho anao izy. Aleo ary angavy amin'ny olona eo akaikinao io raha tsy mety ianao manitsaka ny teanao rangaty azafady tompoko. Elanelana malalaka be io ve dia tsy omby izoranao manao fanahinena fotsiny matsiravina. Tena mangana mihitsy ny tapitongotra ny tsahan'le malemy be tehana ratsy iny. Aleo aloha sorana menaka fa tena manentaina be mihitsy izany. Tena jery izy fa tena mamaritra sy misy diany ohatry ny fitomboka mihitsy. Raha nanaiky ny fiangaviny nefa zao tsy voahitsako ohatran'izay. Na izany aza aloha dia tena matiantoka raha tsy nandeha nanatrika an'iny seminaire iny. Ary aloha sorana menaka amin'izay ty sao tsy ahita tory eo aneo alina ka. Sady izay vao tena henoko manaintaina izany. Izay le vadiko tiako lasainao anatin'ny boky soratako iny ry manitra. Andraso mihitsy aloha ry aly ny vadiko ianao dia le mpanao kitaba misasakalina mba hanala ny mavesatry ny hafa ary tsy maintsy hampiaingonao fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Avereo hoe ry aly le fanazazanao azy teo fa tena tsy azoko tsara. Ny hoe mpanao kitaba misasakalina dia tsy inona akory fa ningam-panaoko ary dikany hoe ampiaingako fatratra indray dia ny kanto ataviko azy. Ay ve izay vao mazava. Tsy tokony indeha amin'izay ve sika fa efa hariva ny andro sady tatao be ny rahona ka sotratry ny orana ty tsika ka. Ialoko zao ndray ve tsika vao mba miaraka dia hisaraka sahady sady mipiry fampionda-kondana sy famiana ohatran'izao motsy. Manitra tsy filahana fototra ny fitiavana ny fiarahana tsokosoko toy izao ka hoe tsy azo ampandefirina. Tsy hoe tsy azo ampandefirina kosa kia amiko dia fihetsem-po ara-dalàna avokoa izay ataon'ny mifankatia mandritra ny fiaonany eny amin'ny mangingina. Ampaharotoana kely ao amin'ny fiainana andavanandro mantsy nafahana manao an'izany ka tokony araraotana. Zany kosa ve tsy adalàna be vavy mitady
mitady fakapanatsotro zao taratra ny fifampitokisan'nympifakaty zany rialy raha tsy olona azoko antoka ve avelako hitondra hitokana ty amankingina ty kanefa raha tianao ny metraka fitokisana amin'ny olona iray dia ny hafantatra momba azy irina fatratra toy ny hoe ny mampalahelo sy matesitra azy ny zavatra tiany ary eo fahazariny isan-karazany amin'izay koa no hahafahanao manombana sy mampifanody izay tadiavinao aminy sy izay andrasiny aminao mitovy ihany nke zany hevitsika zany satria miankina amin'ny fifaneraseran'ny mpifakaty matetika no ahafahana mahafantatra n'izany voalazanao zany aloha sady mandeha no miresaka fa efa mipitika ny orana ka orambe tokory e tsy miriry aly so ihany fa nitondra elo ianao elo tokanyity ve aharo atsika akory andao andeha ingana zao dia hojaky ny orana sy angovitry ny atsika ty ka ary aza-pitinina be toy izao moa ny elo fa takona ny lalana malala mandrivitra sy mitifitra nge izy zany atovy ty moa mitananao fa mangatsika rialy oay jereo any ry olona mitondra beki mandeha amin'ny orany ry iny ve tsy le lehilahy-panany any afo fantatrao anga iny zany le pampy zany ono ny anarana jereo fa sahirana mihitsy izy manafina ny tarehany tsembony orana ndao andeha aingana fa mampalahelo le ry andeha aingana hony omeo elo re izy ry manitra omena elo dia inona indray ny lofantsika sady ny tanany hitondra elo aza tsisy akory mba mieritrereta re ry manitra za ndray zany ny tediavinao anelo azy eko hitambaranareo ny elo fa za andeha amin'izao jereo anety izy fa mila tsy ahazotritsoro fa asa fotofotony rifotry manina raha sina mialoko izy aloha mandra-pitsahatry ny orany raha maharitra ravy mitsahatra ny orana dia ahoany ny andro maizana moa ny lalana malamo adalana koa nge miazy lany rehefa mandrahona be iny mbola mivoaka ny trano ihany nahoana kosa izy nitadiavana tsy voaka ny trano nefa ianao aza mba mahalala miala voly tsy nitovy zany rialy izy olona manan-kilema ka tsy tokony andeha lavitra tsony rehefa fotoana ny orana oatra zao sainga dinao fa ao anatin'ny volana maolombelona manao izay mahafinaritra ny saina ka tsy azo tsinitsiny avana sady sondraha teo zany ka tsy azony olona afasakazany inona koa zao ny idiran'izany resaka zany amin'ilay adalabe tsy malala orana efa ho avy io mandeha narera ry ianao raha sahisongana ny olelahy io amin'izao orankidy izao fa za tsy afaka hiaraka amin'ny intsony ndray rialy fangatsy anatitra indray ianao aleo ahody isolakanjo ialy tezitra amiko anga ianao any am-piangonana indray miaona raha tsy tonga ny aminao ntsony rehefa avy eo raha pitso any am-piangonana hono miona mino afavadina tolotr'Andriamanitra ho azy olona izay ka mila tsy ho androko izay ionana aminy indray amin'izay dia tsy honofy intsony ny fiarahanay fa tena izy dia fiangonanay za nefa no ahitako azy ny hery mahazo arivo sa eny atapy-tanàna dia ahoana koa no hifankafantaranay ialo ve tsy efa mahafantatra angamba azy efa mitsena any an-dalana any izy ry alony tsy tazako ato am-piangonana ihany efa tapitra voadetiny masoko avokoa ny lehilahy rehetra ato nefa to tsy misy mitovy endrika aminy akory ay ve mivavakaty disipity mbola tarany arinany angamba ny namany fa to retaitra sy mierikerika izany foana izy raha vao misy olona miditra dia efa mahaiza mionona zany ry anjerikely fa tsy ny pointy izy matotsy tonga tamin'izao so dia mba any amin'ny fiangonana hafa ary aly no mivavaka izao ve tsy tonga ihany kanefa nitoriteny azy efa vita le pampana sainy nalovako tamin'ny nofoko alina koa efa miara-mipetraka amiko eto zahay vao azoko fa iny mihitsy disipity dia izay no nampierikerika azy so mba misy olo-pantatra
ataontsika eo mpitsangana na riavana ny hira voatondro ao amin'ny tablao. Azafady mademoiselle, mba azontsika hikambanana ireny firanganao. Afaka mijery tononkira miaraka aminao ve za? Ay, ao rehefa tsy maninona. Tsy lera voalahatra any amin'ny tablao any velarinao io e. Ohatray, iny ary azony ny firana e. Aleo azononao ihany ka. Andray, afaka miazona zavatra koatra ny tiako avy any ngatamaso any aminao e. Fa tsy avy hatrany dia ny firanako nampiasaiko. Ay, toko moa tanan'le rangahy mifahatra amin'ny bekika, tsy afaka mitazona zavatra mavesatra. Sy mba hoana ko ary ty. Ny rehefa tapitra nefa ny azy tsy mbola hita ihany. Oay, tsy hialy very miara-mipetraka amin'ny koralina ry. Lehilahy fotsy maranitra ny drendrika. Lava ranjanana kanefa tsy mitezotezo ihany koa. Tena izy mihitsy io. Mademoiselle, efa mipetraka ange fiangonana e. Eny e, zay vao hitako ihany masina. So dia efa ho lasa adala ary ty sipo ty. Zay ny vaovao velatra ny firanany nefa ny hira azy efa tapitra. Hitako ihany ialy. Andray zany afaliako marina. Ary inona koa no mampitsikitsiky anazy tampoka teo re. Amin'izay dia tsy mialy eny amin'ny koralina mihitsy no masony. Nena nefa tsy miraika aminy akory. Zay vao tsy ho nofintsony fiarahanay. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy Kristy tompontsika, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Mademoiselle, azafady anie e. Ahoana izay tompoko? Mba omeo an'ry lehilahy reny reto baiboly sy firanako reto azafady e. Ateriko iry amin'ry lehilahy mitsikitsiky miaraka amin'ny koralina riva e? Io mitodika ty amintsika mihitsy. Ay, tsy maninona fa za koa efa hoeny ihany ka. Ay, fantatrao i Albera. Albera hono. Albera zany ny fiantsoana azy fa ihaly kosa no anarana mahampanoratra. Omeko azy fotsiny zany reto Tsy nandeha mivavaka angamba manitra fa lasa notika. Lasa ny amin'ny tata sy mamana na lalahelo. Dia efa any amin'ny hotely indray zany alahary no mikaly atoandro androany. Sady mbola savilaina be koa zany ka tsy makarakara sakafo kosa aloha e. Zany tsaikotsaiko avy any am-piangonana zany koa ary papa. Misy azy indray ny avalen'le re amin'ity portable vao nividiko azy ty. Ahoana ary papa? Tonga soa e. Tratra sory papa. Nahazo le laptop ihany ve? Nahazo tokoa fa saingy voaterina piko ny volanareko. Dia mila verinareo ny volako misosabetsaka e. Aza matahotra fa tsy very ny volanareo e. Ary miakara aloha dia ndao hiaraka e. Ao ary, aodino ny vaika. Etsy aloha etsy vao miakatra fa ato anaty fiolana tsika. Ok ary. Miakara ry papa fa miesina be akaro ambony fotsiny bekinareo tazan'ny chauffeur raha misy tôbila miseho mandodiny e. Ary atao vao milama fa inona ary ty mampikiropaka e. Tsy hoe amonjy tsy naikena ne tsika na hoe vao iketrika e. Fandeha ho aiza aloha tsika ty e. Ikalany amin'ny hotely aloha tsika dia aveo makany ambovonareo e. Taty am-piangonana taty fotsiny ny saina tsy nifantoka tamin'ny fivavahana. Ny olona ny tadiavina indray mba hita ihany saingy ny masony foana ny navandravandrany.
nahoana nefa raha mba haterinao papy, za mbola aritrela fa mivory ny sampany. Kely foana ny tsy nisotonako azy voaka tao am-piangonana tao. Aleo raha nga andrasako eto izay ravanina mifiry izay kosa ny fanondrava ny fivorian'ny sampana ka. Ary aleo mihitsy ifindrako etsy amin'ny talaky maso eto sao dia misy lalakafa ny ambadimbadika any ka hilozany eo indray. Iny kosa mialy fa nivoaka ka. Ndre fa iny mialy koa iny raha matoa manolotra zazakely azy iny. Sato orokoroany foana koa ilay zazakely eny ampifony. Oay, ary toa vihin'ilay raha matoa koa ny valahany ialy. Tsy hialy namaniry angambo ty ka. Tsy mbola manambady ny ialy. Losa, tena losa. Aleo hitsoaka sao afa-baraka eto. Izandray reny sipa vaovao tonga manafika atao tranonareo reny ry papa. Sipa miara-mibosy amin'ny sitraka reny. Vao ndray mandeha nety sitraka taty dia mitady tamana sahady. Hatramin'izay ny fakafatarana izay hony dia nanjary tsy nasotonodany amin'ny ray aman-dreny nitsony izy rehefa tsy mianatra. Fa avy izy reny? Eny Tombo Arivo izy nipetraka. Fa avy any Ambohidranomendrana ny viviny. Ay ve. Ary nakaiza Albert nitoatsy tonga nanatitra n'ilay baiboly sy firananareo ihany. Angamba naharitrela ny fivorian'ny sampana tao ka tsy navela ny vadiny voka-tsony raha zoky Fa ngatsa ny lazainareo izy fanao beloty aty aminareo androany. Ohatrany tsy nazava loatra angamba le hafatra dia fa atao ahoana ihany mampita hafatra amin'ny papy ty La fotsiny krediako ny telefonanareo. Sady tsy neona mihitsy koa ange izay sy Albert tany am-piangonana Sipa vahiny mipetraka teo akaiko izay no nasaiko nanantitra amin'ny baiboliko teny amin'ny ry. Manitra ve? Manitra iza koa zany. Le kozinina miaraka mipetraka amiko fa izy andray tsy nilaza ny anarany tamiko aloha izy. So dia manitra ihany ary zany ry papa. Anabavinareo ve dia tsy afantatra ny Albert nilaza ho eny amin'ny Albert mihitsy izy dia nampitondraiko azy amin'ny baiboliko. Ay mbola mandray vahiny zany le riko. Ndao zany hodina fa tsy tonga tsony iny Andeha hoaizy tsika. Haka ny sitraka eny ambony miandro soa eny dia avy eo makany Tombo Arivo Ka zany erahery ohatrany mbola biasa be. Papa, tsy aleo ve za mitany reto zaitra kirarin'olona be reto aloha rehefa tsy tonga manao beloty any Albert Efa nisakafo hariva ihany koa zany ery. Efa ninana. Everiko fa lasa nody tany ambanivohitra ianao dia nikaly tany amin'ny hotely izay. Dia taiza foana ianao androany tolakandro. Maninona raha nody nikarakara ny sakafo hariva fa tsy nandany vola tany amin'ny hotely tany indray? Fa ngatsaroana tsony zany manao lakozia zany Efa zatra nampiatandrana bavy. Ataovy tsara manitra mantsy raha hipetraka aminao foana. Karery manitra kely Araza dia masika ohatran'io moa Sady efa tsy mipetraka trano mbola mandandany vola foana. Ny olona tsy mba eritreretina mihitsy fa any ivelany any foana no mahatamana. Aiza kosa raha tsy mahatsiara anao ve hivimbina voandalana be dia be ho anao Sady mbola nitondra boky vaovao ihany koa. Boky inona koa? Boky nisoratany aly re. Le namboly fitiavana tao anatinao. Namboly fitiavana? Le namboly fitiavam-boky tao anatinao indray ary. Reny boky reny ihany zao no saika nahitany toza tany am-piangonana androany. Mbola tadidinao ve le andalan-teny nanaitra ny sainao anaiky fa ny boky dia valan'ny fotoana tsy hamelanao hiahaka sy renireny foana. Sady ho farafahakeliny dia zany no soa azonao amin'ny famakiana boky. Ary toa tsy nahafahalanao indray ho le boky Ny ahafantatra ny mpanoratra indray zao no mahalena fa tsy ny boky ny soratany tsony ry hery
izy tena nary sa ny mombamomba azy ny tiana ho fantatra e. Izy tena ny sy ny momba azy rery a. Ay, raha soary fa hoentiko aty izy e. Zay fa ilozako ianao aloha. Fa azy vao maraina ihany fa mbola nasan'io tomobily io a. Hoentiny ery aty ho ny hialy. Zay vao ho tanteraka ny faniriako. Fa tsy hanenjikaloka sy ity olona tsy fantatra tsony a. Tsy ho ela tsony dia iony izay sy haly malalako. Ary aleo aloha atory amin'izay fa nandreraka loatra izay zava-niseho an'keo izay ka. Totapitra ny alatsikely tao anaty fiara daholo ireo voyageur. Aiza ihany ary ny stationnement taxi brosy. Aleo teriko amin'izay hialika. Hialy. Mifoasa vevatongatsika. Nahoana no lasa tia lavitra be atsika vao mijano? Ny toerana alehantsika azy efa nilozana. Ka tsy fantatra ngizy hijanonany. Ianao natorobe dia disahako mifoazina. Ajanona eto zay sofera. Dia hijajirika fotsiny eto zany tsika mandrapatonga any amin'ny valo. Antananarivo very manitra ho voatetinao indray andro a. Ka inona ny tianao? Andray taxi be atsika sa andeha tongotra? Andao andeha tongotra ka? Mandany vola zany. Sady mba entinao mitsangatsangana amin'ity tena Antananarivo a. Raitra zany. Hialy a, aza mandeha mafy kosa moa e. Ianao anefa variana mierikerikeraka ny lalany. Avy ianao tantanako mihitsy sao ifandona amin'ny olona eo ka. Mba mandehana miadana moa le tsy malala. Fa manena koa reto tomobila be dia be mitandahatra fotsiny reto e. Atao mijanona daholo koa ny tomobily ery apita. Fa mierikeriky aiza koa ary ianao e. Retsakaiky angeza ny lazaiko anao zany. Jerenao, hitanao ry olona mitondra be ky manapaka ny arabe ry. Iny antony mampitohana kely ny fiara teo. Dia inona koa zao ny ifandraisany zao embouteillage lavabe zao amin'iny olona iny ka? Te hifindra amin'ry lalana mizotra mianatsiny ry izy. Ay, ka raha tsy nanatony ireo polisy de la route ireo dia voatery nandeha ary aloha be ary izy vao afaka nipita. mba mahadiny zavatra koa ianao ity ka. Sa nianatra manokana ny fiainan'ireny olona Clémène ireny mihitsy ianao? Andray, zany Clémène zany ny fianso azy ireny Andriamanitra. Makaraha sofina be meno azy. Sady mety atezitra ry zareo ny antsoina toy izany ka ataovy hoe olona sembany na hoe olona manana fahasembanana rehefa miresaka azy. Ay ve, zavy nara. Zany foana mantsy ny mahazatra ny olona any ambanivohitra sady ny Baiboly koa aza angely tsy mbola mampiasa an'izany teny izany. Toy izany koa ny voadiny mpanao mariazy, misy hoe naboka na Clémène. Eny, voasoratra ao anaty Baiboly tokoa aloha zany. Toy ny hoe malemy, matila, kelila, ketrakila. Ary mbola miteny toy izany koa ny olona. Saingy tsy mendrika ilazana na iantsoana ireo olona efa miara-pahavoazana ireny teny ireny. Satria tahaka ny manivaiva sy manilikilika azy. Fa tsy mba mampitrahaka na mampahery azy otra ny fiainana na andresiny ankiviana na dia eo aza ny takaitra mahazo azy. Fa maninona ka ianao ny sarotiny sy be fiantrany irery rehefa mahita an'ireny olona manan-kilemy ireny? Seria, mino fa ho tezitra sosoreny ianao raha misy fianakavianao na namanao manana fahasembanana ka atsony olona hoe le malemy na kialabobo na le varira na le jamba na koa mona na le marenina na le sima na kialatapaka. Sa masamy fidy ray amin'ireo atao anaran-janakao misoratra ao anaty kopia ianao raha sanatria miteraka sembany. Ajanony ihany zany resaka izany ka. Ohatrany tsy manandresaka atao afa-tsy izany foana ianao rehefa miaraka amiko. Saingy mba fanolora-tena traiza moa no entin'ireo fotompinoana sy manam-panahy miatra azy ireny ary ampahafiry ny zon'izy ireny no omeny fitondram-panjakany sy trany ankehitriny. Eny na ianao izay mahita sy misy mampatsiaza dia ka tsy hitako ange izay tokony hiasako saina amin'izany. Sa ampatanjaka an'io lehilahy io vetivety eo ny fahafantarany fa mangoraka sy mitsetra azy ianao. Nefa raha mba tsapanao ny fahasahirana an'io lehilahy io dia iaika ianao fa tsy vita ny fangorana sy fiterana fotsiny fa mahana ny olana mianjady aminy.
jerenao anie ty ara-tsy mpanahy le receveur amin'ilay taxi be nylozany tsolotro zao le olona na dia efa hitany fa hiditra ao anaty fiara azy oay tsy le olona avy any Antsirabe ihany ve hoe tena izy mihitsy ty de onary papa fangasana dia tamin'ny taxi be nijanona teo iny papa mainka ahoana le rony nefa zalo sisina be miakatra ao anaty daba dia nilozany le olona ny andro biosina araka tamin'ny koa nysesika be fa tsy mba namelana hiditra mialoha andao andery aly fa mangatsika ka avy aloha miara-miandro taxi be amin'ny etsika rehefa tafiditra anaty automobile izy dia zay tsika vao mandeha apiro arivo reny volany dia isaka ny taxi izy ampiana 2 arivo ahoana ary manitra tsy latsaky ny ray alina intsony anie zao mikoritra ny taxi ho ampy an'izany ve ny volany olona ohatran'izao ve dia tsy anavory sa fantatrao izay any am-posiny aza jerena miendrika ivelona ny olona ary manitra tsy hoe tsy manam-bola izy saingy mety tsy niomana kosa zanony ianao raha iaraka aminy eo ka avy aloha andeha oay nanofo voadonany tomobila nanofo niaraka tamin'ny aly dia nifankahita tamin'le tsy hery ve zany miklaksonna sy midrididrika ny tokotany zazady zanantenainy amo azy ilay ty nitratra vaky masoandro eto ambony fandrina aleo mio manaingana dia asena terinihery amin'ny tomobila sao dia tareto indray le rangano fiziko niaraka tamin'ny aly tena mahagaga mihitsy fa isaka ny manofy any aly ata isaka hitako miserana ao anatin'ny nofoko foana izy zao koa dia mbola tonga hatraty ampiasana indray inona kany ianao izay azafady tompoko araka le filazana fitadiavana mpiasa nataonareo dia saika mihetraka n'ity dossier ako ty anatitra dossier iny tompoko ary na dia tsy nitakinareo tao anatin'ny filazana nalefanareo azy reto sertifika samihafa manampy azy reto dia nataoko ihany mba ho mariky ny fahavononako hiatrika fifaninanana toy ny rehetra sy efa tamin'ny zoma hariva angera amin'iseny farafandraisana iny dossier anareo ka tsy miankina amiko ane tompoko ny nahatara ny fanaterana ny reto zany ary ny fanapahan-kevitry ny DG ka akory ataoko mingavy re mademoiselle mba ataovy re izay azo atao tsy hitako izay azoko atao anao amin'izany efa lasa any amin'ny direkteur daholo ny dossier rehetra tonga teto amiko dia ahoana re zany mba azonao atsoina raha ve ny direkteur dia zany resaka aminy manahirana zany ka aleo ianao ny miakatra any ambony miresaka aminy sady fe-potoana natao any rehetra koa iny ka manohatra ny baiko ny lehibe raha manao an'izany na lazainy tsy maninona ary fa lehilahy ahoana re ty oay tsy ordinateur portable ve ty ivimbiny sy manavesatra azy ty efa misisika mahafery ianao ka aleo ary atsoko ihany izy allo mba omeo anky monsieur le directeur efa misy olona mitady azy ato tsy ao izy arao no ahaky ary sao dia afaka manoro an'le compte Facebook ndry zay mihitsy ay zay ihany ka tsy ao izy zany raha mise fa lasa namonjy fivoriana any amin'ny préfecture dia ahoana re zany miala tsy indrindra tompoka raha nysisika mihafa satria tsy nifandavanao andray nreto dossier ako reto no mampalailao ana fa nenina ny orina no tsahako atrehana tsahanao atrehana tsy azoko mba azonao azavaina ve ny dikan'izany eny tompoko na izaho miinsiste na ianao misalasala dia samy tsy mpanapa-kevitra noho izany mba tsisy nenina sy ny fanomezantsiny dia voninahy mihetraka fanamariana fa tsy anao sao ary ataovy anaty valopy mihidy ireo dossier anao ireo dia apetrao eto raha pitso ianao miverina miresaka amin'ny directeur misaotra reta tompoko fa zava-dehibe loatra zao fanampianao anazy aho tiako afaka anampy anao raha misy olana ny compte Facebook-nao maninona moa raha notaniako an'le rangahy ty hialy sao dia mba fantany sady kanefa oka ihany ka sao dia amotsapo nohatra n'le tany am-piangonana eo indray sady hery koa efa nilaza fa hitondra azy any an-trano
ny mombamomba azy fe tsy ho fantatro mendalana any anaty Facebook ihany ihany rehefa anaovako demande d'amis izy. Fe mahafinaritra be ohatran'izao aty anaty tanàna aty e. Tena tsy lainga tokoa fa tena milamina sy madio Antsirabe ka. Ny atsika fotsiny no mamery kely. Oay, tsy hialy very miankina moto eo alohan'ny bankery. Tena izy mihitsy io. Tsy mihery mihitsy ny endriny na dia efa malomaloka aza ny hariva. Sady ny antanany eny mihitsy zao ilay kasika nanaovany. Aleo finjeko aingana fa mbola miandro olona angamba izy izany. Kay, fa nahoana amin'ny famingana Rasipa? Azafady tompoko. Kay, maty a. Tory ny tanako. Mirifadrifatra ohatry ny ombotsy. Atao tapaka ny bekiako. Dia atao ahoana ity zao? Mafy loatra koa ny fianjerako iny ka voatsindry tao ranamany. Ahoana ry papa? Fihinana ataonareo? Misy olana nga? Voadonany olona rahery a. Voadonan'izy? Dia lasa aiza zany izy zao? Niazakazaka avy any Rasipa tonga dia voafoaka ny bekiako. Zany a? Dia ahoana? Fa tsy maninona velo ngiahy. Tsy maninona ka. Ny bekiako ny tapaka. Tapaka ny beky? Fa Sipa ve zany tsy malala fomba zany raha zoika? Tadidinareo ve ny endriny raha mifanena aminareo izy? Ie tadidiko ka. Fa atao ahoana nefa izy raha hita e. Angalana onitra sasaina manolo an'io beky tapaka io ry papa. Aleo lamy mariery fa tsy blème mio a. Tsy blème ahoana ry papa fa nareo ve mpanamboatra beky sa misy manome fotsiny e? Tsy anarivona enery zoko ny vidiny reny fa manalina maro e. Ka ihany aloha amin'izao ry hery fa manahirana. Fa manahirana ahoana indray ry papa? Izy mandeha tsisy jiro indray ve ny... Ohatrany dia hoe fa sarotiny sy manararaotra loatrako. Sady mbola misy beky azo ampiasana ihany any an-trano. Tsy afaka anaty trano papa zany fa mbola haka ny debany vinany ka reny e. Aleo aloha nareo akaky poseto. Aleo ihany modina fanina fa tsy ela manangatra le heriny ka manahirana amin'ny fiarahamonina raha toa ka lasa mpiara-miasa ihany izay sy ny sipiny atsoaty. Zay ry posy a. Atero any ambovo mihitsy izy a. Zay fa lasa aloha ry papa fa mbola hiasa alina ne io e. Marina. Mbola le Alberiny ihany nafatifaty any azakazaka teo. Dia le olona tsy maninona avokoa ny voadonany pitika tery. Kely foana tsy nampitrongo ny lohany tamin'ny arabe. Dia ahoana zao rehefa tonga ny ampiasana any iny rapitso. Tsy rarahako rangaha. Mba mafy koa angeny mahazo ahy. So ihany aloha fa ny asaly lery. Ngamba tsy ahandro sakafo tsony fa mba hakaina kely ka. Allô? Ahoana raha hery a? Efa tonga ty aminareo inge zaho e. Tena niandranareo mihitsy asaingy ela loatrako. Dia beky tapaka ve? Efa mifombiniko aty ka. Beky maivandreto ve tety zakako e. Nentiko miadana teny dia tonga ihany. Ie, eto mavadinareo. Ohatry mbola midy a. Okey are. Potserina hono ny zony ery fa himanitra ho ihany. Mba ohatsy ny ahoana ary za mibavy ny lery izany e. Ka tsy olona mbola misaritaboly sy misolitika farora-bava sy taimaso ve ny voakeo? Iza koa azo mampaneno so ny rivo maray zo sahady.
ataoko mamay kosa aloha raha hery zo mandrebireby eo izao e. Izy mamy toromaso tsy ampy ihanyko ny olona nykotabainy vao miposaka eo. Ho avy oay, tsy le mademoiselle vao nantonana maly ariva ve io? oay, to le papa mitondra bekibe lehibe loza fa anao inona ty koa io? Sa ve mbola fanina manjavona? Mademoiselle, tandremo. Manitra! Tandremo. Fananina izy ro papa no menjera fotsiny teo a. Ohatry ny taitra kely zay izy rehefa tonga teo ambavatohatra teo de avy de nenjerako. Manitra, fananina ianao e, Manitra. Oay, torany tiry papa. Sady marosa koa ny eriseza ny tongony zany e. Manitra! Andao entina angenany amin'ny hôpitaly fa marary tiry papa. Mekariseo anaty tôbilo ao fataraikytsika. Nanofy ahoana ianao ry Manitra? Dia inona koa ny ifandraisany zany tamin'ile fianjeranao iny? Zany nanofy aho. Nanofy ny ady tamin'ny papa. Nanofy ny ady tamin'ny papa ahoana ry Manitra? Enao koa efa tsy tiana mbola manarakaraka ihany. Ny Manitra ambakaina dia ny tsy afaka alaina fa aza manenjika ny tsy azo. So sasapoana sy miala maina. Raha tsy hoe izy fahagagana nga? Fahagagana? Fahagagana ahoana koa? Zany ve dia tsy azonao hoe na ianao no lasa matanjaka vetivety eo, na zany lasa masombavy Manitra dia anao maritiorany fitiavana iaraka aminao mandrakizay. Vehivavy tsy vanina, tongotra ny mba iray ariana. Ho hitanao kely fa za mihitsy nanatitra beky ho anao. Hanatitra beky? Ie, za mihitsy nanatitra beky ho anao a. Sanatry, ary mandehana mialany dia aza miverimberina ty tsony. Izay no antony nampianjera tamin'ny tohatra omaly iny. Nanaitra loatra ny fitohizany nofoko tamin'ny fahatongavano niaraka tamin'ny beky roa afaka ohatran'ny tehenanao iny ry papa ka dia nalemy hatramin'ny lohaliko a. Fanina kanefa tsy hitako izay namikirana. Lalina tokoa zany raha fifandrifinjavatra. Saika hiaraka amin'ny eranao sodirany iny beky tapakiny nefa natongavako tany amin'Arivo maraina. Kanjo ranabavina anao roa lahy tamin'ny tohatra ve ny vantaniny se? Ie. So ihany aloha fa mba nitongotra fotsiny nasiana pilata raha fa tsy ny andehibe ny nanaraka e. Zany eo ihany fa ty zady nanenjika ny alibererany tanàna koa ngeny lozy. Ay, endrika ny foron'ny saiko sy ny nofo fotsiny tiany tiavoko fa le aly mpanoratra nambabo ny foko sy ny fanahiko dia tsy iza fa i papa ihany. Ty anarana hoe ialy sy papo ty mihitsy anie ny tena mampifandiso antsika hatramin'izay e. Anarana tsy tia ny aly maty zany papo zany. Saingy tsy te ho tezitra fotsiny izy rehefa nibandy akamany miantsa azo papa. Fa maninona kosa nefa izy no ataonareo an'izany? Irao aminy aloha raha velany mazavaiko anao ny antony naharaikitra an'izany papo zany. Sara ery aza atao an'izany papo zany tsony fa tsy milaika. Dia izay zany tsy nanononako hoe papa mihitsy rehefa nanontany azy mbola alehako ianao. Ny boky sorata moa dia efa mitondra ny anarany hoe ialy. Eny, mifona aminao ary ialy tamin'ireny fihetsika feno fanevaivana sy fiavonavonana nataoko taminao ireny a. Nareo izay niainantsika mivantana na ny tao anaty nofy. Mialatsiny ihany koa raha nanafitoana anao ny fitantarako ny nofoko nandritran'izay herinandro maherina tongavako teto Antsirabe izay. Raha sitraka ao dia tiako raha ho soratanao izay rehetra izay mba ho fanitsiana ireo diso hevitra tahaka. Ho soratana tao tantara ve? Aza manao an'izany kambony ry papa raha tsy miseho le fahagagana. Fahagagana inona koa e?
Na i papa ny lasa matanjaka vetivety eo, na manitra ny lasa masimbafy dia anao maritiora ny fitiavana hiaraka mandrakizay nareo roa. Tsy misy fahagagana andrasan'izany intsony rehery a. Efa izy ilay olona antra sy tsy afaka mitovy amiko. Asaina laiko ka vita ho azy fa tsy mila mandeha lavitra intsony a. Dia izany indray izany miakatra ny ambony rihana fa nareo mitsamoma mifindra ao ambany a. Ery kosa e. Tsy afenoko aloha fa hiala efa tiako e. Fa i papa mbola tsy fantatra, vo eritreretina. Za ve tsy hafahafa kosa e. Afo manily zany se a. Mbola pahampity ihany koa e. Afo manila? Ie, apahampity. Gasty Tantaragasy. Renareo teo Afo manila na ampahampity. nosoratany Altera na Ranar Santerre Alphonse. Ireo nanome aina ny tantara. Mianja, Lemek Anjarliva, ary Tahina Nantenaina. Nandray feo tovy razana mamonjy. Nanatotosy, ony miaja lirina.